Aiza ho aiza Ambatomanga manjakandrina aiza ho aiza ny fampiroboroboana ny fiariana ho an'ny tantsapamokatra ronono. Toerana iray any amin'ny 20 kilometatra ivelana Antananarivo renivohitra ny commune Ambatomanga. Malaza indrindra amin'ny vokatra ronono sy ny sakafo azo avy amin'ny fiompiana omby vavy be ronono izy. Olana goavana ny fahasarotan'ny lalana izay efa miaratsy ankehitriny. Ny olana aminay dia ny fanombohan'ny fahasimban'ny lalana. Satria tamin'ny taona entre teo amin'ny taona 2004 hatramin'ny 2008 eo no nambarana lalana tamin'izany. Fa izao tena lazaina mihitsy misy olana ny amin'ny fivezivezena ny antony fahasimbana amin'ny ampahany betsaka ny lalana. Inona moa mety antony ny antony mahatonga an'izany nisy fotoana tsy dia nisy mparahara loatra intsony ny lalana fa tsy nisy fikojakojana loatra intsony zany natao hoe ny marina kosa aloha dia zay hoe nisy ihany fotoana misy fikojakojana fa ampahany kely dia kely. Dia ny fiantraikany ratsy taminay mpamokatra ronono manokana fotsiny sy ho an'ny mponina izay misehatra anatin'ny ronono satria maro dia maro ny mponina aty amin'ity faritra ity tena miaina amina resaka ronono. Na ohatra hoe ny fisonotry ny saran-dalana zao miakatra dia miakatra ny saran-dalana miantony dia noho ny faratsian'ny lalana. Ka raha misy zany mba hetaheta mba azo atao dia zay hoe amin'izay tetika mampandroso ny aty ambanivohitra dia ny lalana zany tena zavatra tokony jerena maika ny amin'ny fanamboarana azy mba tsy hitaran'le fahasimbana izay aza efa nisy. Io lalana io misy olana be mihitsy satria tamin'ny fitondrana flora valamanana taloha zany izy namboatra ny lalana Reine de Za iny zany hoe mitsofoka eo Ambohimalaza dia Tambatomanga eto amin'ny commune farany. Dia ankehitriny zany izy tena efa potika be tsisy fikojakojana intsony dia izay zany mba tiana ho atsipy amin'ny fanjakana koa hoe tokony kojakojana satria betsaka ny vokatra mivezivezy eo betsaka ny fiara fitaterana mampiasa ny lalana io betsaka ny camion mitatitra entana amin'io charbon, kitay, baron, ny légumes isan-karazany indrindra fa io zany ronono mampalaza Ambatomanga dia lasa sakana ho an'ny fampandrosoana raha vao lalana iny zany tsy voakojakozaka ho simba amin'ity taona aty. Isan'ny mpamokatra ronono nikuizana teo an-tanàna ity raim-pianakaviana iray ity. Talohan'ny fihibohany izy no nanana omby vavy be ronono nahvokatra hatrany amin'ny 5.30 litatra isan'andro. Noho ny krizy nateraky ny amiana ara-pahasalamana nefa voaterina midy ny omby ka tsy misy afa-tsy iray sisa ny ompiny ao. Ankoatra ny omby vavy be ronono, miompy biby hafa tahaka ny bitro sy ny kisoa ihany koa izy sy ny ankohonany. Mifanampy avokoa ireo rehetra ireo. Tahaka ny ankamaroany mpiompiomby moa dia mamboly vilona ihany koa izy ary asa mafy ny fanondrahana izany vokatry ny tsy fahampian'ny tohadrano manondraka ireo tanimboly lehibe. Zay moa zany mamokatra omby, mamokatra ronono amin'ny omby vavy aty Isoavana Ambatomanga. Saika mpiompy vavy daholo zany eto amin'ity tanàna ity. Ny ankabeazany ao ny manana ray, roa, telo ny vokatra omby vavy ary ny andefasana azy dia any amin'ny Fivatsy Ambatomanga na Fimanga. Dia mbola misy koa orinasa madinidinika moa zany maka isan-tanàna. Misy ny fotoana andalovany ny maraina dia ny hariva. Dia eo aminay fanomezana tahatsoroka azy koa fitantanana. Ohatra amin'izao fotoana izao tena maintany. Tsisy ny fromage, tsisy ny ronono nefany be mpividy, be mpitady. Rehefa fahavaratra be dia be ny ronono.
de mienina mividina ronono mienina mividina zay le fanampiana zay am'le fitantanana zay a ny tena ilain'ny tatiatatsa mpifaninana mitombo mpifaninana nefa tsy ratsy ny fifaninana miteraka zavatra tsara na mahazoto ohatran'inona renao nefa tsy ampy le traikefa sy fiofanana sy fanampiana indraindray mila fanampiana kely arabola indraindray mila fanampiana kely arakevitra satria azo atao hoe produit oxygénaire ho le izy am'le fahavaratra izy mitobaka be nefany be de be mifanina de tsisy mpividy indray rehefa ohatry zao be mpividy nefa tsy ampy mivokatra io zany mila fampifana ahoana any antafo zao ny alalako azy ny Europa na rinona ny arona fahavaratra ny andro mitovy foana ny ronono avoakan'ny ompy marobe ny tokantrano miompy omby vavy be ronono satria io moa no isan'ny fotom-pivelomana any efa nisy ny fampiofanana nomena azy ireo tamin'ny taona 7 saingy nitsahatra izany ary tsy nitoy intsony taty aorina miaina anatin'ny fahasahiranana ny tantsaha amin'izao satria tsy voafehy ny vokatra manoloana ny tinady talohan'ny taona 7 tamin'ny talohan'ny 2009 de nisy tosika nataon'ny association américaine natao hoe l'Indolex tena nanampy be aminay amin'ny fampiofanana zao hitanareo zao reny karazana vilona reny zao izy nanampy anay misy karazana vilona efatra zao farafahakeliny amin'io a sady manamasaka tany a no manatsara ny rononomby a fa nampalahelo fa taorina zay moa izy tsy nanampy anay intsony fa tsy maninona fa efa nisy traikefa napetrany taminay be deabe na itony moto pompe tony zao de izy nanampy anay nanao antony hitanareo fa mila fikarona sy finiavana be mihitsy a alohan'ny azahoana an'le ronono fa am'izao andro mainy zao de jereo fa manondraka ty amin'ny tapy tanety zay ary tsy moramora ny fikaroana atao am'izao ny filan'ny olona ny atao hoe voka-dronono sy ny azo avy aminy taka ny yaourt sy fromage de memitombo fantatra zany ary memitombo ny gasy mihinana azy taloha ny tantaran'izy io a tsy tian'io ny gasy hoe masisy hoe zao hoe fa am'izao fotoana zao zany a ny gasy efa malala ny tena atao hoe tombotsoa avy amin'ny voka-dronono ny olana de tsy fampin'ny tantsoroka tele aty ambanivohitra vitsy ny tantsaha zao mavita mividy pompe ohatry zao io zao de fanampiana avy amin'zareo le association américaine reto l'Indolex nanampinay tam'izany fotoana zany de kajina izy am'izao fotoana zao a ampiasana azy somary efa elaela ihany ka efa tamin'ny taona firmo fito sy roa arivo zany no nisy fiofanana farany nefa ilainay tantsaha mihitsy zany a tena fiofanana am'izao hoe omby vavy zao satria zay mba fikaramana etiko zay fikaramana ety a de le fiofanana azahoanay a mikarakara n'le fanananay toerana ahitana tanimboly midadasika moa ny commune ambanivohitra Ambatomanga rakitra ala ny akamaroan'ny avoana teo aloha saingy ripaky ny doro-tanety izany amin'izao fotoana tao anatin'ny fandaharan'asa noraketiny mapina ny Madagascar Action Plan ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny doro-tanety toerana manana ny lanjany eo amin'ny sehatry ny fizahantany anefa ny commune ambanivohitra Ambatomanga mahasarika mpitsidika marobe izy io isan-taona saingy nisy fiatraikany izany tamin'ny fisian'ny amianara-pahasalamana sy ny fihiboana vokatry ny valanaretina hatrany amin'ny taonjato faha-4 no nanomboka ny tantarany sy ny mponina tao aminy zany hoe Ambatomanga zany a de azo lazainy hoe tanàna anisan'ny tena tranainy teto Madagasikara tamin'izany a de tao Matasoa aloha no namorona forony voalohany ao amin'le atao hoe fanongoavana anisan'ny tanàna tranainy misy ny vakoka ara-tantara le atao hoe fanongoavana avy eo Andrenady mivadika teto Ambatomanga namorona ny vahoaka teto sy ny mpanjaka teto dia nitoy ny tantara ka teo amin'ny ny fisin'Andrianampoinimerina tena nombaka napalaza azy satria ity rery ny vohitra sananohatra any Andrianampoinimerina taty amin'ny varotra Fakiledina dia nanomboka teo ny tena napalaza azy satria ny tanàna rehetra zay nalaindranady tsy de nanay ny Andrianampoinimerina tsy de nanasatra fa teto Ambatomanga ny tena mafy ny ady tena mafy ary ny poiran'le toetran'ny olona veto a le ataoko hoe madido kely satria avy amin'izay toetran'izay a no ilazan'ny olona hoe olona tsy manan-kilembena amin'ny rariny sy nitsiny a de somary manana zay toetratoetra zay ny olona veto nanangana ny Andrianampoinimerina lalàna ny hoe tsy mahazo mihoatra Ambatomanga ny vahiny rehetrarehetra zay miditra avy aty Atsinanana fa eto aloha no mijanona miandry fahafahana miditra n'Analamanga teto ihany koa ny sekoly faharoa teto Madagasikara tamin'ny 1824 nampianatra anay ny nandrafitra ny nanao taozavatra nandrary nanefy
Da avy eo ndrika ny tantara fantatsika fa niala ny anglisy de niditra indray frantsay. De mbola niditra ihany koa fampandrosoana nampanaovany Jean Laborde hatramin'ny nanao savony, nandrafitra, nanao lalana, mitohy amin'le ohabolana hoe Tananarivo ny tsara trano ka avaky ny adina ny solona vantiny satria avy eto ny hazo nentina tany, avy eto ny piasa, nanao trano tany, ny maçon, ny menuisier, ny charpentier. Na ny filoham-pirenena tamin'ny Repoblika faharoa ary anisan'ny nandalo nianatra teto ny vadiny. Tamin'ny Repoblika voalohany Andriamatoa Tsiranana efa teto izy. Ary nisy filoham-pirenena mpivady mihitsy ary izy teto de teto ny anisan'ny nanovozan'ny fahataorany sy nanovozan'ny fahalalany. Andriamatoa Ravalomanana sy Lalo Ravalomanana. Isan'ny nisitraka ny tetikasa tao anatin'ny fandaharana asan'ny mpitondra tamin'izany fotoana ny commune Ambatomanga. Mety ho aiza reny fampandrosoana ireny tontolo ambanivohitra ireny raha notohizana ireo tetikasa marobe ireo Aiza isika ankehitriny ary andeha ho aiza.